Somary iverenatsika ny marimarina kokoa ny adevitra mikasika ny dian'ny filohan'ny Repoblika any Jakarta any Indonésia. Io moa efa nantisipentsika ihany omaly hoe tsy maintsy hanome antony ofisialy ny fitondram-panjakana ao anatiny hoe dinika izay andeha atao any zany de hoe anatrika ny fankalazana ny faha-enimpolo taona ny conférence de Bandung any hoe iarahan'ireo firenena afrikana sy aziatika fa mazava ho azy ny eo ambadika izay iaraka ary misy ny programma iarahana amin'ny CEDS na ny mpianatra ao amin'ny andihany fa 120 andihany indray mihira fa 120 ao anatin'ny CEDS ao ambonin'izany rehetrarehetra izany dia maro de maro 7 nisan'ny délégation nisan'ny mpikambana ao anatin'ny délégation miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika izay mandany raha ny tombatombana sy ny tarehimarika voaray avy any an-toerana satria loharanom-baovao azo avy any an-toerana na enonana io hoe hatrany amin'ny 20 ohatrany moa zany 22,000 dollars $2,000 isaky ny alina ho an'ny olona anankiray nolanina ao anatin'izany dia any a Jakarta Indonésia zany. Raha aloha dia mametraka fantanintsika hoe nga tena zava-dehibe iankina ny firenetsika iray manontolo mihitsy le sommet any Bandung. Tsika malala fa na izany resaka conférence de Bandung natao 80 taona lasa izany azy efa somary mba azo dikevitra ihany 20 no nisan'ny firenena mandray anjara ao anatiny fa raha mijery itsika ohatrany ny Inde, ny Chine, ny Ghana izay ao anatiny de saika andeha ataotsika hoe efa lasa lavitra nga eo amin'izay sehatry ny fampandrosoana izay le izy manko ny tena antony le conférence de Bandung zany tany amin'ny fotoan'androny tany de natao zany ohatrany hoe ny pohirany le antsony hoe firenena aty amin'ny tiers monde zany aty amin'ny firenena manitra zany zay nanao karazana fioarana zany na émergence teo amin'izay resaka hoe tontolo ara-politika sy ara-toekarena manerana n'izao tontolo zao zay azotsika ametrahana fantanina tsara zany ny pertinence na ny mampitombona n'izay dian'ny fitondram-panjakana an'izay hoe tena tsy maintsy ny filohan'ny Repoblika ve ary tena tsy maintsy nitondrana délégation fito amin'ny 30 ve indrindra fa rehefa maheno an'le resaka miainga avantsika dia somary mametra-pantanina ihany hoe tsy voaray daholo ny délégation rehetra miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika amin'le fivoriana fa dia ny sasany zany mba tifoleo sy ny teny vahiny zany hoe mba mitsilabolabo mba mitsilabolabo manerana n'izany Jakarta Indonésia zany ko mba impiry andeha amin'izany koa moa miaraka amin'ny délégation présidentielle na délégation présidentielle izay mandeha amin'izany dia zany fa ho resantsika eto anatin'ny fandarana le izy ary ho amafisy koa izay resaka netiko tamin'ny omaly mikasika ny lafinjavatra anankiray io ny resaka tamin'ireo zao manko zany ny fandehany le izy zany de hoe conférence any Bandung zay moa mazava tsy maintsy ny tadiavana antony ofisialy zany nandehana ny filohan'ny Repoblika nandeha nakany efa nantisipe tsika io malo zay hoe tia eto tsogaga isika ho ara tsy maintsy amoronana antony ofisialy izay fandehana ny filohan'ny Repoblika zay fa zao tsika mbola afaka manao fanadihadina amin'ny mampanao gazety atsika ary nanao fanadihadina araka ny fantatra zany de 7 ny tena marina ireo délégation mikambana ao anatin'ny délégation malagasy izay nandeha amin'ity conférence ny Bandung ity 80 taona fankalazana fa 80 taona ny conférence de Bandung zany natao tany Indonésia zany natao zany no ametrahana ny fampiraisana ny firenena aziatika sy Afrika zany de natao zany an'le ataotsika hoe nitrangany le karazana inona moa zany filazantsika an'izany karazana émergence zany fipohiran'ireo le firenena ataotsika angamba zany hoe taty amin'ny tiers monde zany na taty amin'ny tany mahantra zany ka manomboka mipotra zany na manomboka ataotsika hoe mba manao émergence zany zay ngamba no azo ilazana azy
7 nisan'ny firenena mandray anjara amin'ity conférence de fankalazana ny fahepolo taona ny conférence de Bandung ity a Chine, Inde, Indonésie, Japon, Pakistan, Égypte, Iran, Turquie, Philippines, Thaïlande, Arabie Saoudite. Izay marina tokoa ny fanamarian'ny namana mpanao gazety hoe rehefa jerena le anisan'ny mpandray anjara de ngamba tsika eto Madagasikara mahantra indrindra ao anatin'le izy satria mba tsy ilazako hoe anisany aty amin'ny faraparany fa ireo firenena izay nanatrika an'izany niara-nanangana an'izany ataontsika hoe Bandung izany tamin'ny fotoanandro le conférence de Bandung zany nisy ny émergence ny tiers-monde io tamin'ny fotoanandro tany amin'ny 80 taona lasa tany de fa lasa matanjaka raha toe-karena raha tsy retsaka itsika afa-tsy ny Chine, afa-tsy Chine, Japon, Thaïlande, Arabie Saoudite ohatra, Liban, io ihany koa Inde sy ny hafa tahaka ny hoe Liban efa nambarako anareo teo, Turquie izay tafiditra ao anatiny ataontsika hoe firenena efa mandroso zany amin'izao fotoana izao raha ny fitombony arikarena raha ny fitombony toe-karena amin'ny ankapobeny eo anivony reny orinasa reny. Tsika eto Madagasikara mbola aty amin'ny laharana faraparany aty amin'ny peloton de queue ozy ny fitenenana anazy mba tsy ilazany hoe aty amin'ny farany mihitsiny zany hoe azo ametraha-panontaniana tsara le opportunité na le antony tena mahatonga antsika mbola miazakatsaka mamonjy an'le conférence indrindra raha teo eo amin'izay ny zavatra scandaleux zany. Ray 7 nisan'ny délégation de délégation présidentielle io fa efa nisy alohan' izay nandehana ny filohan'ny république sy ny délégation niaraka tamin'ny omaly izay ny délégation mpandrara niaraka tamin'ny ministère ny raharambahiny, ny ramatoa ministre ny raharambahiny sy mpiara-miasa amin'ny akaiky nandeha mialoha zany any amin'izay Jakarta, any Jakarta Indonésie izay satria nanomana zany an'le fionana de nisy ny mpandrara miisa 5 izay mandray anjara ihany koa amin'izany fionana izany de izao ny fandehany ny anisan'ny fionana principal na fionana goavana indrindra araka ny loharanom-baovao azonay avy any an-toerana satria mba nanangom-baovao any any an-toerana zany fa tsy de hoe mipetraka fotsiny tao anatiny izay fanangonam-baovao hatramin'ny omaly zay fa mbola nitrandraka foana de tahaka an'izao am'ireo délégation voasa ndray anjara amin'ity fionana any Jakarta Indonésie ity am'izay hoe fankalazana ny 70 taona ny conférence de Bandung izay na dingy Bandung izay iarahan'ireo firenena africaine sy asiatika dia mipetraka tsara zany le hoe 250 nisan'ny kambana ao anatin'ny délégation voasa zany 250 ary amin'io 250 io azy de ny 5 amin'io mpandrara zany hoe le mpandrara efa nandeha mialoha zany hoe raha tsorina 9 am'le 7 sisa no azo no afaka handray anjara amin'izany dinga izany amin'ny ma délégation présidentielle azy aninona fotsiny zany ny 230 ambiny hitsangatsangana hitslabolabo de zay ny mamarina n'le teneniko anareo hoe ka satria akoatran'izay ary tsy kisendrasendra ninina ho resahantsika de natao mifanojo indrindra amin'ny fandehana ny 11e promotion ny CEDS any Jakarta Indonésie izay dia ny filohan'ny république izay de ho kisendrasendra ve zany ho tsika de ozy hoe tsika hoe pur hasard zany na pure coïncidence na calendrier zany de hoe nandeha tany CEDS de tena amin'le fotoana andehanany filohan'ny république any mihitsiny ary zao ary misy fandahara-potoana iarahan'ny délégation malagasy official le 70 sy ireo 11e promotion ny CEDS ireo any an-toerana zay manamarina ny zavatra ny teneniko teto omaly satria raha de ndeha atao hoe le conférence sy le zay zany ny dio official ataon'ny filohan'ny république tany de maninona mitondra délégation 70 nefa 250 no mandray anjara amin'le atrikasa principal zany izay tena antony anasana an'ilay délégation malagasy any araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana zany parmi andreo participant reo ihany ny olona miresaka sy ny fampitrandraka an'izany vaovao zany tamitsika mazava ho azy ange zany fa soara mba nisy an'le hoe sarotsaronana tam'le hoe misy an'ity conférence ity natao tany Bandung, conférence de Bandung ity natao tany Jakarta
soa raha mba nisy an'izay fa ny tena marina zany de mazava be fa ny ambin'le délégationna officiel tsy afaka anatrika an'le dinika de miaraka ao anatin'ny Suède sy mitsilabilabo sy manao fety zay nefa ny détournena ny fiaramanidina zay natezitra ny mpandeha ny Air Madagasikara iray manontolo mihitsy omaly le hoe tsy maintsy mandeha any Jakarta Indonésie lo zay nizotra ninga teto Antananarivo vo andeha hiazo any Bangkok sy Guangzhou manamarina ny teniny tenentsika teto zay hoe fa maninona ny manao an'izany satria ve mpitondra de manao karazana fioaram-pefy tahaka izany de ity ny tena zava-doza mihoatran'izay ny gazety Androany moa miteny hoe eo amin'ny ny gazety Madagascar Matin Androany ny teny hoe eo amin'ny 17 640 $ américains isaky ny alina anankiray zany mifandaniana ao anatiny zany fandaniana délégationna zany ao anatiny zany di makany ivelany izany fa ny kajikajy izay natao ary ndreo kopena ary nanomezandreo olona any an-toerana izay parmi les participants anay fanampanazavana de hoe eo amin'ny 22 000 $ isak'aleo no lany satria anoany amin'ny ndraso ange ataotsika ny kady tsotsotrany mba tsy tenitenenatsika foana ataoko tsotsotra zany 22 000 $ de zaraina am'le fiteny telopolo anoany amin'ny 595 $ anoany no ity anankiray ho an'ny olona anankiray amin'ny sabotsy ireo olona ireo voalaza fa iverina zany hoe kotitsika zany latsinainy alina talata alina larobia alina lakamisy alina zoma alina sabotsy ireo voamody zany hoe 5 nuitées zany de raha ataotsika zany hoe 22 000 $ isak'alina amin'ny frais d'hôtel fotsiny ampitombotsika 5 nuitées efa mame 110 000 $ zany ny vola laniny délégationnany amin'ny alina fotsiny zay de tsy resatsika ny sarandalana ny sarandalana indray ataotsika convertissevatsika amin'ny vola malagasy aloha le 110 000 ohatrina $1 anankiray am'izao fotoana izao efa tsy latsaka kely ny 3 000 $, ataotsika zany eo amin'ny 2 800 io angamba ny $1 anankiray am'izao fotoana izao efa any amin'ny 308 millions d'ariary ny fandaniana amin'ny 308 millions d'ariary zany raha sao de tsy azotsika tsara 1 540 millions de FMG 1 540 millions de FMG ny vola lany amin'ny fandriana fotsiny isak'alina ho an'ny délégationna misafito amin'ny telopolo makany Indonésie raha ny kadikady tsotsotra izay nataotsika akoatran'ny sakafo akoatrany andaminy te satria rehefa mandeha araky nefa ny totaliko efa niteneniko anareo foana 1 540 millions zany aloha zay retenetsika zay chiffre zay de ny andaminy te raha vao makany ivelany de 350 $ par personne de raha pitombolitsika fito amin'ny telopolo zany 350 $ de 12 000 non 350 $ par personne par jour raha sy fa disy de ampitombotsika 10 indray zany io andro non ampitombotsika latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy ampitombotsika enina zany io 12 950 $ io de mamea 77 000 $. de le 77 000 $ zany ampitombotsika indray zay dasokely ara aloha fa misy manadala lasa ataotsika le kajy vetivety le 77 700 $ zany indemnité io indemnité rehefa mandeha any ivelany takany io ny délégationna zany indemnité officiale io de ampitombotsika am'izay zany io vola malagasy 2800 moa nataotsika hoe $1 anankiray eo zany 217 550 000 ariary ampitombotsika 10 zay mame 1 87 800 000 FMG de apitsika am'izay an'le sara-pandriana izany hoe sara-patoriana zany le frais d'hôtel zany isaky ny nuitée izay name 1 540 millions de 1 540 millions de FMG teo mame zay 2 627 800 000 FMG 2 650 millions zany raha ohatra ka boriboritsika 2 650 millions vola laniny délégationna fotsiny
à peu près zay mety miona kely mety mitombo kely fa zay chiffre approximatif zay nomeko anareo zay raha ny taremarika azo avy any an-toerana sy ny fahafantarana ny hoe ohatran'izao ny indemnité entina rehefa mandeha any ivelany any $350 par personne. Les 2,627,800,000 FMG io de mariako tsara fa ny frais d'hôtel zany hoe ny fandrimbahiny amin'ny alina sy ny indemnité fotsiny. De andao ndray ataontsika ny kajikajy satria tadiditsika zay 2,627,000,000 2,628,000,000 zay zany. De ataontsika ndray ny kajikajy tsotsotra ny frais an'ny olona ray de 15 millions de FMG zany hoe 3 millions d'ariary 15 millions de FMG zany ny frais an'ny olona anankiray de ampitombotsika 7 amby telopolo zay mame 555 millions de apitsika n'lay 2,628,000,000 de FMG hitatsika teo zay taremarika izay 3,183,000,000 de FMG zay zany fara 3,000,000,000 de FMG 3,200,000,000 de FMG farafakeliny zany à peu près moa zany eo zany ny fandanina taon'ny fitondram-panjakana makany amin'ny conférence de Bandung izay mbola fanontaniana hoe hitondra inona ho atsika akoatran'ny fiaraha-mifalifaly moa zany akoatran'ny fiaraha-mitsinjatsinjaka moa zany amin'ireo CEDS ireo zay mandeha any an-toerana ihany koa. Mais de qui se moque-t-on? Nantafo ara mandra-piala an'ireo trabona de tsy andotapena ka tsy azo an'ireo olona ireo tamin'ny ancien abattoir. Nantafo aza tsy azo an'ireo olona ireo. Nanfako aza eto amin'ity Antananarivo renivohitra ty misavovona hoe tsisy ny vola avela miainao anaty fako ny olona fa ny délégation ao anatin'ny fitondram-panjakana délégation officiale mitsy labolabo amin'ny fandanina hatrany amin'ny 3 milliards mandeha makany a Jakarta Indonésie akoatra ny fanodinana ny fiaramanidina izay mipénaliser mpandeha malagasy ray manontolo mihitsiny zay nandoha vola tsy hoe ny tambitamby tamin'ny fitondram-panjakana izy ka hoe efa mba hoentina botsy kosa nareo fa manekeny condition nampandoavana vola ireo nandoha vola ireo nandoha sarandalana zany hoe droit le plus absolu ny zoany mandeha amin'izay fiaramanidina izay mandeha amin'ny itinéraire normal nandoavany vola Antananarivo Bangkok Guangzhou ahodinao makany a Jakarta amin'ny fiaramanidina satria zay mampitondra anao akoatra ny vola panjakana izay fa laninao amin'ny tsy antony amina conférence izay latsika tsiny ko na de soloteny nataontsika hoe ministre ny rarahambahiny fotsiny raha veny nandeha nakany de maninona tsy maintsy ny filohan'ny république sy délégation misa 7 amby telopolo izay ny taremarika azotsika tany an-toerana no milaza fa 2,10 ihany amin'ny délégation na malagasy no ekena andray anjara sy hiditra ao anatin'izany dinika anisan'ny goavana izany ary amin'ireo 2,10 raha mbola 5 mpandraraha efa nandeha mialoha enina zany sisa ny tena délégation officiale ekena hiditra ao de ny ambilenina 2,30 zany anao inona hatramin'ny vadin'ny filohan'ny république hoe avy any États-Unis de mandalo any Paris loha tsy fantatra hoe maninona de zay vao andeha any Indonésie mon dieu fa firenena inona ty firenena ity zany ny zavatra iainanao 3 milliards zany klakenao ohatran'izao fotsiny ary inao eny ambaravarakely zay ny dikany fa tsika te ametraka fanontaniana okay ao anatin'ny fasairanana tanteraka ary ndo mety mba ekena ihany raha hoe tsy maintsy makany andafy makany ivelany filohan'ny république tsika mitady vola ho an'le malagasy misy fitadiavam-bola ve any afahantsika mahita ve any na de mba hoe ampahambola le tsy feno le 7 millions de dollars ilaina am'le fifidianana fotsiny ara izay voatery tsy maintsy ahena mety mba hahita kely ve tsika raha ohatra ka hoe atao izay fandresen-dahatra ny mpampiasa vola vahiny zay tsy hoe mpampiasa vola vahiny fandresen-dahatra nireo mpamatsy volantsika ireo na ny partenaire technique et financier reo bailleur de fonds reo mba hanampy atsika amin'izany resaka fifidianana izany raha hoe zay ny nandehana amin'ny filohan'ny république urgent le retsy ty fa ain'ity orainy manonja tsisy ny vola am-pelantanana ny fifidianana tsy maintsy atao amin'ny 31 juillet andeha kely andafy aloha hitady vola raha zay de vao maika tena ny te hafany mihitsy hoe bravo monsieur le président zany aika mba président tena miatrika amin'ny problème amin'ny firenena na hoe andeha kely any andafy aloha ry vahoaka malagasy tena grave mahazo atsika tao aorianan'ireny trabona amin'ny kery any amin'ny faritra atsimo moa de tena tsisy miraharaha intsony mihitsy
de raha mba hoe andeha akany ny filohan'ny repoblika sy ny vadiny filohan'ny repoblika hoe andeha akany mihitsiny a mba hijery mikasika ny hoe inona ny itadiavantsika vola aingana ka de andeha hitady volany ivelany mihitsy aloha mba hoe hifanampiana ho an'izay resaka fahantranana ny keresiny sisa izay tsisy rien de tout cela tena tsy misy tsisy ninina mihitsiny de gaga ny tena hoe zavatra mamaika ny mpitondra nefa de mandeha any avelany mamonjy conférence de Bandung izay baraingoko avana be mbola hitondra inona ho an'ny firenentsika efa enimpolo taona ty aorina le firenena hafa tao anatiny rehefa tsy émergent intsony fa efa tena lasa dragon eo am'izay resaka économie zay any Azia kana zany aty Afrika zavatra efa tena manana ny fivelarana sy ny famirapiratany ara-toe-karena zany ny zavatra misy de tsika milingilingy satria tsy hitatsika angamba zay andanina ny volatsika tsy hitatsika zay andanina ny volam-panjakana de ndao andeha ho any mazava ho azy moa fa tsy maintsy ampifandraisina amin'ny mahasoa sy ny mahafinaritra joindre l'utile à l'agréable ozy ny fomba fiteny azy amin'ny teny frantsay de satria any ny Suède de aleo mba atao mifanaraka de sady am'izay mba mifankahita aminareo tsy any Madagasikara fa mba aty ivelany mihitsy miaraka amin'ny CEDS misy io programme miaraka amin'ny CEDS io azonareo confirmer fa mbola niconfirmeko tam'ty maraina ity izay vaovao izay fa misy somatsara io programme miaraka amin'ny CEDS zany hoe tsy andiso an'le resantsika marina fa nilazaina fa amin'ny fomba ofisialy de hoe anatrika ny conférence de Bandung fa tsy kisendrasendra ho any nampifandraisana an'le programme anankiroa mazava ho azy zay zany nititsika resahana ary indrindraindrindra fa mampametra-panontaniana le hoe 1/2 ny olona afaka mandray anjara amin'ny délégation officiale nefa tsika 7/30 mandeha de maninona daholo zany le 1/30 ambiny satria enina ihany zany a ny tena hoe avy amin'ny délégation présidentielle io fa ny 5 efa ny antoerana ireo mpandraray fa lasa tamin'ny faraparany herinandro teo miaraka tamin'ny ministre ndrarambahiny sy ny mpiara-miasa ministre ndrarambahiny zany le zavatra misy de eto ihany tsika ozy ny fomba fitenena zay matoritoriry vahoaka malagasy fa naterako ena zay ny fomba fiteny eto ihany tsika miaraka amin'ny olana rehetrarehetra ny tany saiko anareo tao anatin'ny fampidirana teo hoe zao ny greve etsy ny greve eroa fasairanana tsy resahana intsony mifako amin'ny savovony eran'ny tanàna non tsy misy priorité ny famahanana zany problème tsika vahoaka malagasy zany ole rehetra sao de mbe fa tsy rariny intsony